Somary iverenantsika kosa ny tontolo politika anisan'ny feikevitra nivoaka taorian'ny fivoriana izay niarahan'ny komity mpanaramaso sy ny fampiarana ny tondrozotra na ny CSC sy ireo vondrona nanao soni ny tondrozotra natao soni io arivo araka izany ny feikevitra tetsy amin'ny hôtely Panorama ny feikevitra nivoatra moa dia ny fanamboarana ny rafitra eo anivon'izay fitsarana manokana misahana ny fifitianana izay nanao ny fanambarana moa Andriamatoa Velipana Aristide filoha-lefitry ny CSC. Amizao fotoana famaranana ny fivoriana izay nikarakaray ny CSC tetỳ amin'ny Panorama tamin'ny 5 Jolay sy androany 4 Jolay dia toy izao no vokatrin'izany fivoriana izany. Natsapa ireo mpivory teto fa mba hahafahana miverina amin'ny ara-dalàna ary ialana amin'ny krizy izay misy eto Madagasikara dia matsapa ny mpivory fa ny tondrozotra ihany no hany lalàna fe areken'ny rehetra ivoana amin'ny krizy. Faharoa, ny fanajana ny lalàna tondrozotra sy ny lalàna avy aminy no ahafahantsika mametraka ny tan-dalàna. Fahatelo, ny fanaovana ny fifidianana ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka manaraka ny daty izay ho faritan'ny senita sy ny manampahaizana firenena mikambana ho amin'ny fifidianana ao amin'ity taona ity dia tena zavatra ilain'ny firenena. Fahaefatra, noho ny zava-misy dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena isika amin'izany fivoahana amin'ny krizy izany. Fahadimy, mba hisiany fifampitokisana eo amin'ny fanapahan-kevitry ny CS dia izay androm-panjakana misahana ny fifidianana sy ny famoahana ny voka-pifidianana eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka dia verina fa ilaina ny manamboatra ny inona moa zany structure ny rafitra sy ny olona ao aminy. Reto kosa tsy nitovi-kevitra dia momba ny lista ny candidat izay nitapahany CS farany teo. Manaraka an'izay nefa ny zavatra verina ilaina koa dia tokony hisy ny fandraisana fepetra momba ny fanajana ny tsy fiandaniany ny fitondrana amin'ny raharaham-pifidianana. Izay sy izay toko ny zavatra tapaka tamin'ny fivoriana natao teto.